mbola manasana marakariva mba hiditra ao amin'ny fahalianana amin'ny alalan'ny teny izay omena mba hanazava ny fisainana ahatakarana ny zavatra misy eo amin'izao amin'ny fiarahamonina misy antsika izao. Koa manasanao mba hanolotra androanao fa hivavaka isika. Raina izay ny an-danitra ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany. Tokony hitombo fataka ny mpanjaka amin'ny mpanjavatra rehetra atolotra ho anao re ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafehezana ny fisainana ka mahatonga anao teo anatrehany ka tanana fona aminao zany ankehitriny. Isaoranay ianao satria menao ity fotoana ity indray ahafahanay mandray ny teny ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanainao masina hazavam-pisainana ahafahana mahatakatra ny sitraponao ara-panakiranay zany ka hitondra fanavaozana fiainanay ny teny tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Ao amin'ny Matthieu 5 dia vakitsika ny 10:10. Sambatra izay enjena noho ny fahamarinana fa azy ny fanjatahana. Sambatra ny olona izay enjena noho ny fahamarinana. Ahoana ny ahasambara an'izany hoe enjena? Ka ilay teny dia manao hoe enjena noho ny fahamarinana. Ny mpanota ny tsisy marina be mahihara. Fa izao ilay herin'ny fanalana, herin'ny tsara sy ny ratsy dia tsy tia tontolo ity hiaina ny fahamarinana ny olona dia asiany zavatra maro be izay tena hamotika ny fomba fisainany mihitsy hialany amin'ny fahamarinana izay tazominy. Dia eto zany ilazo tsara ilay teny sambatra izay enjena noho ny fahamarinana. Fa mety misy karazana roa ny fanenjehana. Na enjehana noho ny faharatsiana satria ity tontolo ity koa dia tsy manaiky. Satria mba mametraka lalàna koa nge ny tontolo e. Ary lalàna apetrany dia ny fitsarana no mametraka an'izay. Fa ilay fahamarinana tiany mpanapetraka dia izay ambara ny soratra masina. Ka misy zavatra anankiroa mifanohitra ka mila azo tsara hoe enjehan'iza enjehan'ny faharatsiana ataoko izay ny lalàn'ity fiarahamonina ity manenjika sa ilay lalàna moraly dia tsy ny fa ilay hamaritana ny toetra dia ilay toetra mendrika mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny soratra masina aloha dia mametraka mazava tsara. Fa raha ny resaka dia sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana ambara ny soratra masina fijoroana ao. Eo amin'ny fenitra apetraky ny Baiboly hoe izao ny fenitry ny fitondran-tena tena izy. Fa ny tontolo mantsy mbola mametraka marimaritra iraisana izy. Ary izay marimaritra iraisana apetraky ny tontolo izay dia ahatonga ny tsy firindrana ao amin'ny fomba fijery sy ny fomba fisainanao. Ka ny tena fitaka atao amin'ity tontolo ity mantsy dia ahatonga ny mpanota tsy ho tonga amin'ny tena fibebahana maro. Dia izay no mampatonga ny hoe rehefa misy zavatra miseho dia any amin'ny mpanota izy no mijery dia tany sainy ny ataon'ny hafa mba hahatonga azy hanamarina ny tena. Ka ilay hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana dia tsy iza ange ireo fa ireo ilay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny tena marina. Ka tsy tokony ho taitra zany izao. Ireo izay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa raha ohatra ka tsy azo ny tsara izay dia mahatsiaro mijaly dia hiova ny fomba fijeriny. Satria fantatry ny mpanjaka an'izao angazinana izao fa ny olona tsy mahazaka fanaintainana, tsy mahazaka fijaliana ara-tsaina. Dia ataony mihaino be mba hanova fisaina dia hampanaiky azy. Ary izay zany mila fitandremana tsara. Ary izay mahatonga ny hoe raha any amin'ny live ara-panahy no andraisana an'ilay hoe sambatra eo azo ilay izy. Fa raha mbola hoe ngeza mikilana rano dia tsy hatakatra ny mpanambarana eo. Izay mahatonga ny hoe
Tsy tena mifankahazo ny olona amin'izao fotoana izao, vokatry ny mpazahoana ilay tena hevitry ny teny marina, na hevitry ny toe-javatra. Fa izay rehetra te hahafantatra ny aton-javatra no hahiatrika ny voka-javatra. Fa raha ny vokatra kosa fa tsy eto ny ankony dia eo sahirana ary ilaka hoe tena mijaly eto amin'ity fiainana ity, tena ora eto amin'ity fiainana ity. Karaha ilay enjehana eto izany izao, enjehan'ny fahamarinana izay fitaka atao ampatakazavam-bary tonga anao tsy ho tafa-tsoa. Dia asiana izao karazana zavatra maro samihafa fanakiana, ilay zavatra manahirana tena mba hikorontana ny fomba fiteny. Ary rehefa tata-korontanana ao amin'ny fiainana io, tsy hay intsony aiza ny tena fanapahan-kevitra ilaina mba hahatonga an'ilay fanapahan-kevitra diso. Satria dia totoa efa manome vahaolana, manome tari-dalana izay mamitaka koa anefa ireny rehetra ireny. Rehefa tohizany kely io dia sambatra ianareo raharatsiany olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenana langy anareo noho ny amiko mbola makena ny teny ratsy. Kanefa lazainy fa sambatra ianareo raharatsiany tsanara izay hoe tsisy tsara zany anie fa mifanaratsy ny betsaka e. Dia aza taitra fa ambaran'i Jesosy toriteny ataon'ireo tenenimbohitra io ambara fa aza taitra ianareo. Satria na Jesosy ange tsy nekeny fahatezitra mpanao adalàna e. Ary lazay fa nanoratra izay rehetra hoe tonga dia izy mihitsy no mitady aloha nohona ho faty Jesosy. Kanefa tsy fantatreo fa izay mihitsy ny eraka mpanaovina azy ny fatiny amin'io. Fa tsy ny mpameta ny matiny amin'io fa Kristina ilay ao fatiny amin'io tsy izay ny eraka mpanaovina azy. Izay ilay hoe tsy fantatra ireto mpanenjika ireny. Dia izay no nahatonga an'i Jesosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana, rehefa no mbola teo amin'ny Sezalia dia nanambara izy. Izay hoe tsara ilay teny mamela ny helony fa tsy fantan'izay. Iza mpanota mba hanao an'izany? Ana rehefa mamela anao dia mba asiako anao. Ary izay ilay mbola tsy afaka ao amin'ilay fiainana ara-nofo. Fa ny kristianina izany mizara roa mila mitarina tsara. Fa misy kristianina mbola tavela ao filana ara-nofo. Fa misy efa tafaka atao amin'ilay ara-panahy. Dia mety ampidaron'ny kristianina misy kristianina izany mbola ara-nofo, misy kristianina mbola ara-panahy. Fa ny ahafantarana an'izay hoe lenkety manoloana ny toe-javatra. Fa ny olona izay manana an'i Jesosy dia tony izy na inona ny toe-javatra avy eo. Mandanjalanja izy mandinika mieritreritra. Fa tsy tonga dia manao fanapahan-kevitra bitoly avy hatrany tsy nandinika tsara akory. Satria ao anatin'ny fandinirana miasa ilay kalamatiny. Ary hanazava ny saina izao no teny ho resahana natao fanapahan-kevitra ho raisina. Dia mpanjaka zao no manazamba dia handray fanapahan-kevitra vao mainka ampiditra ao anatina toe-javatra manahirana. Ka io fantatra izany fa rehefa haratsiana ny olona dia mikorontana sainany. Rehefa asiana karazana teny marary tahaka izao dia korontana. Izay fomba fiasan'ny tesotro ity izay. Kanefa ilaina fisedrana ny fijoroana. Aleo misy an'ireny hoe mijoro marina fantatra dia araka ny ambaratsy aminazy hoe fantatro izay henoko. Ka ny olona izay manana ny fantany io ny inona aleoko amin'io zakany. Izay nge ireny matiora rehetrarehetra teny midorana anie fa ny hira zareo teo ampandoroana azy. Fa isika amin'izao fotoana misy antsika izao izay malaza mijaly ilay fampahoriana anie dia ao ilay fomba fijery ilay filana diso napetraka eo ankeran'olona mampahorina olona ary hahatonga ny olona ho vizana sahala mba tsy afaka hiatrika an'ilay mbola hitranga. Mazava anie tsy mora anie izao fiainana izao hoe miara-mahitsy isika e. Mankany an-tsena ianao izao fa ahoana ny vidin'ny zavatra any po. Nefa vao tamin'ny herinandro tsy ohatry fa izao satria ilay fe. Ary izany ny zavatra hitranga izany nefa miara-mahita ary izany. Fa tsy mbola io ilay izy. Fa mbola famitahana fotsiny io hanambana fomba fijery tsy hanekena hoe misy fiainana tsaratsara kokoa. Fa ny tontolo ihany mbola hoe izao indray vahaolana amin'io. Izao indray vahaolana amin'io. Fa raha ny ilay tena manome vahaolana no mandeha dia any amin'i Jesosy any. Dia hitanao fa na inona ny toe-javatra mafy hatreha
dia omeny Jesosy avec fiadanam-po. Ary izay fiadanam-po ao anaty izay mamelombelona ny fanahy dia ahatonga anao hijoro mandrakariva. Ka na inona dia zavatra miseho na mafy toa dia tsy hiotsona fa mifomelo mandrakariva. Mifalia amin'ny 12 mifalia sy miravoravo ianareo. Fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay tany. Teny fampanantenana nomeny Jesosy. Ary izay no ilaina ao anatin'ny mpianatra. Ka reny mpanan-kina ireny, reny mpanaraby ireny, reny manao teny rehetrarehetra ireny dia izao tsy fantany izay atao. Aza ampidirina ao an-tsaina koa fa fantoy any amin'ny Kristy ny fomba velona. Teny fiasana izay omeny izay amelombelona ny fanahinao ka tonga anao ahatsapa fiadanana. Raika izany fiadanana izany dia tononona ao aminao. Andeha anasanao nondrika aloha fa hivavaka izy. Raha ny izay an-danitro sy ny zara midera sy mankalaza ny anaranao izay ary-mahafinaritra anao. Raha anao mbola hanomezanao teny indray izay raha mbola fahafajanao manoka izay dia tsy azo sarotra izany satria na dia fiarahamonina ity ary dia mamily velona fomba Jesosy ao an-tsaina any amin'ireny zavatra tsy mety rehetra hoe vahoaka kosa mba ho afantoka ao ny fisainana sy fijery manontolo mba hanehoana ny voninahitra ka hiseho eo amin'ny fiainana tokoa ny voninahitra ary hatsapa ny fanatrehanao izay tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.